Anisan'ny mijery akaiky ny fizotry ny fanomanana ny fifidianana ny mpanelanelana avy amin'ny SADC. Manana ny ambarany sy mikasika ny raharaha Madagasikara ary andriamatoa Joaquim Chissano izay mamita iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mizotra ao anatin'ny filaminana ny fanomanana ny fifidianana araka ny ambaran'andriamatoa Joaquim Chissano, filoha mozambikanina teo aloha ary mpitarika amin'ny fanelanelana ny SADC. Araka ny ambarany dia hita ny fandraisana andraikitry ny fiarahamonina ny sehatra rehetra ahafahana mampandeha ny fifidianana. Nous avons réussi à faire organiser les élections dans une ambiance paisible. Et nous voyons que tout le monde coopère pour que les choses marchent. On est content de voir ça. Ny amohanan'i Madagasikara amin'ny krizy ary ny ametraka fampihavanana sy firaisan-kina Madagasikara amin'ny tanjona apetraka ny mpanelanelana SADC ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Tsy mbola namehevitra kosa ny filoha mozambikanina teo aloha na fahombiazana ho azy na tsia ho an'ny fanelanelana nataony ny fanatanterahana ny fifidianana. Aorian'ny fifidianana ary indrindra ny fisian'ny faneken'ny kandida ny valim-pifidianana ihany no andrefesana na fahombiazana na tsia ny fifidianana. Pour maintenir la paix et d'organiser des élections dans ces conditions qui jusqu'à maintenant sont paisibles. Mais la vraie, véritable réussite, ça sera quand tous les candidats vont accepter les résultats des élections ou contester. Momba ilay vola $10 na mpanantenan'ny SADC hanampiana ny Madagasikara amin'ny fiatrianan'ny fifidianana dia laza andriamatoa Joaquim Chissano fa efa namanaiky ny amin'izany ny firenena ao anatin'ny SADC. Tsy maintsy hanao fomba rehetra ihany koa hahatonga vola eo niveau senita ahafahana miatrika ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ny SADC.